danitra ny ray dia ho any amin'izay toerana misy ny ray any an-danitra ianao. Zay na tonga Jesosy tsy namaritra tamin'ny mpianany mialohan'ny fotoana elany. Ozy Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ozy izy dia minoa akoho. Ao an-tranony raiko misy toerana maro. Raha tsy izany dia nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo any amin'izay toerako no isy anareo koa. Mahatonga Jesosy zany miteny an'izany hoe any amin'izay toerako no isy anareo koa. Tsy voafaritra le toerana. Fa hitantsika ao anaty Baiboly hoe any an-danitra le izy dia dikan'izay any an-danitra zany aloha Andriamanitra. Azonareo fetaka le izy. Ohatra, tonga eto zao nareo rehetrarehetra ireo. Tonga eto. Inona ny andaninareo eto? Tsy ombontsika hivavaka. Zay no objectif antsika tonga ato. Fa tsy hoe tonga ato ianao dia hijery ny rindriny tatiana va na hijery ny tohatrany. Na hoe zay ny atongavanao ato. Olona ny atongavanao ato fa tsy trano. Olona ny atongavantsika ato fa tsy trano. Dikan'izay samy hafa mihitsy le objectif any anatin'ny fon'ny olona eo am-panomponan'Andriamanitra. Ny sasany te hijery fotsiny fahatsaran'Andriamanitra ny zavatra vitany. Fa tsy vonona ny hijoro hanokatra ny fono an'Andriamanitra. Tadidio fa raha vo Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao dia manova ny fomba fijerinao ao anaty zay hibanjina n'Andriamanitra amin'ny fahafenony fa tsy hahatonga anao ho voagenja n'izay tianao amin'ny ampahany ahitanao an'Andriamanitra. Ampahany amin'ny fahitantsika an'Andriamanitra, ny fahitantsika amin'ny tanany sy ny asany. Fa ny fahafenon'Andriamanitra dia miafina ao amin'ny fanatrehany. Zany mahatonga ny Moïse. Moïse tena nitenen'Andriamanitra amin'ny Exode 33. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Moïse. Zaho ozy izy aniraka ny anjeriko elo lalana anao. Fa mandehana ozy izy, zay niteneny amin'ny Exode 33, mandehana ozy izy fa anaraka anao reo famantarana sy fahagagana rehetra reo. Dia zao no nataony Mosesy. Zaho ozy izy Mosesy tsy haly eto zany raha tsy miaraka aminao. Zany hoe Moïse nahatsapa ny vesatra sy asarobidiny fanatrehan'Andriamanitra noho ny fahaiza manao n'Andriamanitra rehetra. Dia mba fantatra ireo ve zany Mosesy zany anie nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fanokafana ny ranomasina mena. Zany Mosesy zany nampiasain'Andriamanitra tena hoe tamin'ny asa famoronana. Ny kapohan'ny Mosesy ho vovoka io izy tamin'ny lozafolo. Vovoka no kapohany, vadika moka le vovoka. Lasa teo amin'ny vovoka. Zay ngamba ny mahatonga ny moka mihinan'olona. Satria samy vovoka namoronana azy. Atsareo ka mapetraka le izy ny kapohan'ny Mosesy. Moïse nampiasain'Andriamanitra. Nisy naneho ny heriny tamin'ny asa famoronana. Dia jereo ny zavatra nitranga. Be dia be le moka ny foronona tamin'le vovoka rehefa nampiasan'ny Moïse Andriamanitra. Nefany ozy izy Mosesy ohatra ny banga ny fiainako. Raha ohatra zany tsika zany ka ohatra ny hoe raha ohatra zany tsika zany ka teo amin'ny toeran'ny Mosesy tokony efa afa-po be tsika. Raha ohatra ka hoe vokatra fotsiny tadiavintsika satria Mosesy tena nampiasaina amin'ny fomba mahatsiravina ny devolony. Tena miracle dia miracle nisokatra ny lanitra ny nofo avy any an-danitra nalatsak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fampiasana Moïse. Donc zany ny fankasitran'Andriamanitra tsy miafina ao ambadiky ny faneketsika ho ampiasaina amin'ny manifestation na miracle sy prodige. Donc zany amin'Andriamanitra tsy mahataitra anazy. Fa ny zavatra mahataitra sy mampitodika an'Andriamanitra tsy haly eo amin'ny fiainanao sy tahiry ianao ary tonga anao tsy maintsy ho ampiasain'Andriamanitra ihany. Dia satria marina ny vision anao ao anatin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Tsy mikendry loatra ianao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mikatsaka azy na voafatotry ny zavatra ainy atao ilanao ny fanampiana. Fa mijoro ianao amin'ny fatokiana alala fa ny fiombonana amin'Andriamanitra ny zavatra sarobidy indrindra ao anatinao. Dia zany no mahatonga ny toriteny sy ny afatra amin'izao ny farany izao. Be dia be no mivily lalana. Tsy makany amin'ile tena hoe fampiorenana. Zany no mahatonga ny olona anankiray rehefa tena hoe mandalo sedry, mandalo fizantoetra, dia be ny miembotra. Fa maninona miembotra? Satria tsy tsara fototra le fampianarana hijoroany ao anaty fanompony. Zany hoe tsy midika hoe tsy andray fahagagana ianao e. Zany midika tsy hoe tsy hahita fanasitranana na hita miracle na hita famantarana. Non, natao ahitany zany ianao satria manaraka anao zany rehefa mino ianao. Fa aza vela ho avy lalana ao anatina fomba fijery sy fampianaran-diso ianao voageza
manoloana an'izay zavatra rehetra ilanao an'Andriamanitra satria tadika io ny fitenenantsika hoe manompo an'Andriamanitra mba ho any an-danitra, manompo an'Andriamanitra mba tena matahotra satria sao dia tsy tonga any. Non, mitovy ihany zany hoe manompo an'Andriamanitra fa sao dia tsy ambinina, sao dia tsy satria zany rehetrarehetra zany zavatra nomanino anao daholo. Fa ny tena hitehirizan'Andriamanitra na ny lanitra na ny zavatra rehetra izay ilantsika azy dia ny fahatsarany communiontsika amin'Andriamanitra. Zay aloha zany zavatra anankiray mila mipetraka izay. Dia ahoana ary mahasamihafa an'ilay izy? Inona ny antony mahatonga ny Satana afaka miditra sehatra manova ny fijoroantsika ho amina karazana anganongano sy fampianaran-diso ohatry ny mahafinaritra ny sofina. Ny fampianarana rehetra izay mivoana ao anatin'ny fomba tena hoe endrika tena hoe nanehoany Jesosy an'izany dia fampianaran-diso daholo. Na mety mahafinaritra aza ilay izy, averiko mety mahafinaritra fa saingy izao ny problème antsika. Raha vao misy zavatra tena nanazarantsika ny sofintsika sy ny fotsika dia lalipaka ao anatintsika dia indraindray ohatra ny hoe nahitantsika tombony ilay izy. Nanety tamintsika ilay izy, zany ndraiky tsy ala amin'ity tsotra satria ohatra ny mapety anaty. Le izy tsy any amin'ilay fanontaniana hoe mapety anao sa tsy mapety anao. Fa le izy ndreo mise en question dia ny mandrakizay anao mihitsy raha vao diso fampianarana ianao. Raha vao diso ny fampianarana, diso ny finoana, dia diso koa ny fiainana mandrakizay. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mijery an'izao fahamarinana izao. Inona mahasamihafa ny Baiboly dia inona mahasamihafa ny famakiana Baiboly sy ny fandraisantsika tenin'Andriamanitra. Voalohany ao amin'ny Genesis toko faharoa no jerentsika voalohany. Raiso ny Baibolitsika vetivety Genesis toko faharoa. Zavatra hafa indray ity fa tsy ilay isan'andro fa mety misy tafiditra kely ihany ilay isan'andro fa tsy dia tena anina fa vaovao ty fampianaran'ireo amarainty nomeny tompo. Ary Jehovahandriamanitra nandidandra lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra ao amin'ny sady dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ozy izy Jesosy hoe amin'ny andro izay hinananao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia manina ozy izy ho faty tokoa ianao. Zany ny baiko nomen'Andriamanitra. Hitanareo Satana tsy manana révélation zany, fa izy nandre fotsiny izay zavatra nalazain'Andriamanitra tamin'ny Adama. Izy zany tsy manana révélation. Nalainy Satana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ina zavatra nataony? Nomeny any Eva, nomeny any Eva mba hohaniny. Dia ozy izy hoe raha ihinana n'ity azo ity nareo ozy izy dia ho tahaka an'Andriamanitra, mahalala ny tsara sy ny ratsy. Dia azonareo zany fipetraka ilay izy zany hoe nampiditra izy fandresen-dahatra ara-pahalalana, fahalalana connaissance no nidirany hoe zao ny zavatra miafina ao ambadika io, maninona ny sakaran'Andriamanitra nareo tsy mihinana an'io. Zay aloha zany tonga dia efa nanohatra an'Andriamanitra izy. Fa Eva zany ny ainony fandresen-dahatra hafa akoatra izay nolazain'Andriamanitra taminy. Mba fantatrareo ve le izy eno tsara le izy le zavatra nitenenin'Andriamanitra teo ihany ny ampiresahany devoliny olona hoe raha hinana an'io ianareo dia ho faty fotsiny. Le résultat farany fahafatesana. Fa le izy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fisokafana ara-pahalalana le izy. Dia ozy izy mitovy amin'Andriamanitra nareo ozy izy raha hinana an'io. Dia zao nefa ny problème ny Eva. Tsika na mahafantatra zany ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny fahatsaran'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana aloha voalohany indrindra fa tamin'ny fanatrehana. Ny fanatrehan'Andriamanitra no mitondra ny fahatsaran'Andriamanitra. Zay mahatonga Davida ny teny hoe fahavokisam-pifaliana Salamo 16 psaume 16 fa fahavokisam-pifaliana ozy izy ny eo anatrehanao ary fahafinaretana mandrakizay ny eo an-taninao ankavanana. Dikan'izay ny fahafenona amin'ny fahatsarana dia nataon'Andriamanitra sy ny tehiriziny amin'ny alalan'ny fisiany fanatrehana eo amin'ny fiainanao. Midika zany fa ny fahatsarana rehetra dia ho mifanatrehan'Andriamanitra. Zao nefa ny zavatra nisy vakeo neny Genesis toko 7:15 ny Genesis toko 7:15 dia milaza amin'ny Baiboly ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny sa izy rehefa horiva ny andro ary lasy ny vady ny herin'ny tavan'i Jehovah Andriamanitra ka tao anaty azy tao amin'ny sa izy. Zany hoe Andriamanitra zany efa mitondra mifanatrehana eo amin'ny zareo foana. Dia nefa ry zareo mbola tante hitady fahatsarana hafa any anaty créature, iny le lazaiko na voary. Dia ninana izy? Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny olona no tsy fisiany fahalalana. Zany hoe mitovy ny olona tsy mahalala sy ny mahalala
fa misokatra amin'ny fahadisoana avy amin'ny fampianarana sy nylazain'Andriamanitra taminy. Zany hoe tsy zavatra nytenenin'Andriamanitra no nazoniny fa ny ainy fampianarana hafa izy dia nitovy ihany, samy ringana. Noho izany ny fahamarinan'ny tenina nomboka teo tsy amin'ny alalan'ny fahalalana na connaissance ananantsika ara-baiboly amin'ny fampiasantsika saina anokatra amin'ny baiboly amaky na dia tenin'Andriamanitra azany ao. Andaso azavaiko tsara lesy. Ny olona mamaky tenin'Andriamanitra tsotra zany tsy voatery alalan'Andriamanitra. Satria tsika zany Andriamanitra tsy fatatsika tsony manomboka hatreo amin'ny fikarohan'ny saitsika azy ao anaty baiboly. Fa Andriamanitra miariary eo amin'ny fiainantsika amin'ny fanekentsika hotarian'ny fanahiny amin'ny alalan'ny révélation. Ao dia zao mahasamy hafa an'ilay izy. Endrika sara amin'ny ahoana moa ny alalanao an'Andriamanitra? Satana efa tafiditra niditra tsehatra na najamba amin'ny fahalalan'ny olona tamin'ny fitondran'ny olona amin'ny fampinana azy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia zao le comble sy mampalahelo. Andriamanitra zany mitondra amin'ny fanatrehany eo amin'ny olona, ny fahatsarany rehetra nefa teo amin'ny olona. Ny olona niala tamin'Andriamanitra nitady fahalalana tany anaty hazo. Nohaniny le hazo. Dia ile nazavaiko hoe tsy zavatra tsara ny hitany tao fa zavatra ratsy. Nanomboka hatreo anefany Andriamanitra efa nanomana fotoana matoa nataony eo fovoan'ny sa io azo io tsy azo hohanina. Misy fanahy ratsy tian'Andriamanitra ho tsaraina atao Edena atao hoe devoly. Fa nitaperan'Andriamanitra ny mason'ny olona fon'ny olombelona ny foron'ny voalohany nentin'ny safidiny dia mbola tsy nahita ny fisian'ny ratsy zany mihitsy izy. Fa ho avy ny andro zany hitsarana an'io fanahy io tao Edena dia io hazo io amin'izay no omen'Andriamanitra ho an'ny olona. Zay Andriamanitra zany vao nokatra mason'ny olona hoe hoano amin'izay le hazo dia sokatra mason'ny olona dia hitan'ny olona ny ratsy fa ny côté tsara efa nanany satria efa nataon'Andriamanitra tao anatiny tamin'ny alalan'ny fisian'ny fanatrehany. Amen. Fa zao ny problème hitan'ny devoly fa Andriamanitra nananatra sy nanakana ny olona tsy hinana aloha fa amin'ny fotoanany. Satana tsy alala hoe hitsarana azy mahatonga ny olona hinana ny io raha pitso rehefa autorisen'Andriamanitra amin'izay. Izy dia tsy le fihinanana ny nandisony olona fa le fihinanana tsy autorisé. Dia ohatr' zany koa ny zavatra mitranga mandrakandroany. Tsy hoe ny olona tsy natao hanambady fa orinan'ny mariage ianao vao tokony iray amin'ny vadinao. Azanao fipetraka ilay izy ao anatin'ny fotoana mariage. Fa ny olona zany te hiaraka amin'ny vadiny mialoha amin'ny fotoanan'ny mariage zany hoe miray tsy autorisé. Azanao le fipetraka ilay izy. Zavatra ohatr'ohatr'izany zany ny zavatra hitondran'ny devoly ny fiainan'ny zanak'olombelona. Zany hoe tia no antisipenao amin'ilay programmany. Zay programman'Andriamanitra amin'ny fotoanany dia izy ny tsy mahandry fa sakanany olombelona tsy andeo amin'ilay tsy ambany volontén'Andriamanitra amin'izay. Dia raha vao miaka amin'izay no miala amin'ilay volontén'Andriamanitra. Dia zao ilay izy. Tsisy teny velona ao anatinao, tsisy teny velona ao. Fa lasa faharatsinany ao anatinao dia voasakana le fitsarana dia zany natonga ny devoly mbola nahazo prolongation mandrakandroany satria le fahefan'olombelona tokony hitsara azy lasa natoriny an'ny satana na napahany satana an'izao tontolo izao sy mahatonga azy mbola miaina nefa kely sisa ny andro nozy izy koa ny baiboly raha tokony ho tsaraina tamin'izany zany izy dia mbola mitoy mandrakandroany vokatry ny fanapaha-kevitry ny olona andray fahalalana diso avy amin'ny devoly. Dia inona ny zavatra mitranga? Ny alan'Andriamanitra ny resaka connaissance. Fanediran'Andriamanitra any amin'ny resaka fiainana. Zay no mahatonga ny fisehoan'Andriamanitra miainga avy amin'ny directive divine ao amin'ny Saint-Esprit daholo ny fahalalantsika momba n'Andriamanitra rehetra. Satria novain'Andriamanitra le principe lasa mifanapiny no ilainao amin'izay. Lasa mifanapiny no ilaiko. Mandefa mifanamasina amin'izay izy manampy antsika. Dia ny fanampiana mifanamasina anisan'ny fanampiana faran'izay kaiky indrindra tao mifanamasina dia manokatra ny olona tsy hoe alala an'Andriamanitra fa iombona amin'Andriamanitra mba ananan'ny olona révélation juste ny amin'Andriamanitra. Zay zany le hoe fanambarana marina ny amin'Andriamanitra. Tsy afaka tsika hafantatra an'Andriamanitra alala an'Andriamanitra amin'izao zany. Eny fa na io rotra zao tsika zao ataontsika hoe zay somama manokana. Mety hoe fampindakontana kely zay mivady ohatra na mifankaty be ny fatoriny mamy eto an-tratrako tsy midika hoe fantany ahako ny any anatiko tsy fantany. Dia ohatr'izay koa mama za tsy mahafantatra amin'ny mama hoe iza moa izy zany tena hoe mahafantatra anazy zato isan-jato. Noho izany zany ny fankafantaran'ny olona anankiroa
tsy fahalalana zay le izy amin'ny fomba hoana fa na olombelona raha moa zany a tsy mahafantatra ny eo andohanao ianao tsy mahafantatra ny eo anatinao na dia miara-matory aminao isan'andro azy dia iza zany no mahalalana izy ary ianao ve tena sura fa mahalala an'Andriamanitra koa dia ahoana ny fomba halalana azy azanao ve fetraka le izy Andriamanitra zany tsy fahalalana no mitondra anao ao aminy fa izy no maneho aminao no maha izy azy zay no mahasamihafa ny connaissance biblique sy ny révélation ao amin'ny baiboly de la parole hitanareo betsaka ny olona manana connaissance biblique misokatra ny sainy amin'ny fahalalana tenin'Andriamanitra fa tsy manana révélation ny parole izy tsy manana révélation ny tenin'Andriamanitra izy dia zay zany mahasamihafa n'le hoe olona mamaky baiboly a sy ny olona manana révélation avy amin'Andriamanitra dia inona ny tiany tompo tenenina tsy misy malala tenin'Andriamanitra fa ny baiboly a no ainao ara-pahalalana ohatran'ny boky rehetra fa rehefa miditra tsetra Andriamanitra dia tsy hoe mampafantatra anao izy mampahalala anao baiboly izy fa manome révélation anao saint esprit alalanao ny zava-miafina amin'ny tenin'Andriamanitra ohatran'ny boky rehetra ny baiboly raha vao tsisy fanahy masina mitovy amina philosophie mitovy amina religion ary tadidio fa na amin'ny bouddhisme azy mamaky baiboly bouddhisme mamaky baiboly dikan'izay tsika zany rehefa mamaky baiboly a mila mifototra tsika amina karazana fahatakarana anankiray dia ina le fahatakarana mivavaka aloha ianao zay le tiako tenenina mivavaha aloha sao dia fahanan'olona anganongano be diabe satria amin'izao efa manomboka le hitanareo le fampianarana hybrida ezany devoly ampidirina ao anaty baiboly a ny fampianarana monoculte sy spiritisme hitanareo ren'le hoe ora le karazan-javatra hoe ésotérisme ohatra zany le hoe vatan'olombelona misy force intérieure extérieure dia iny amin'izay atan'izao dia letra hoe voyage astral dia reny lasa entin'le olona atao sandoka zany akambana amin'ny baiboly nefa tsy misy an'izany atao anaty baiboly tsisy fampianarana momba an'izany omeny Jesosy atao anaty baiboly dia ianao zany rehefa tena mijery an'ireny dia raha olona saina ianao dia olona mahalala ara-tsaina ny baiboly fotsiny dia lasa mamitaka ny olona any amin'ny fampianaran-diso fa ny tena fampianarana tena izy dia zay omeny saint esprit ao anatinao manondro an' Jesosy Kristy averiko manondro an' Jesosy Kristy Jesosy Kristy tsy maika manifestation averiko zay ry fiangonana Jesosy tsy maika manifestation satria raha ohatra ka maika tamin'ny manifestation Jesosy a dia le mpianatra roa tany amin'ny lalany Amosa ny tonga dia nasiona ny tavany hoe fa maninonareo miadevitra ety an-dalina zany efa nitsangana tia nitarehako tonga dia tena nitsangana izy mivaha problème tsy le probleman'izy voaloha lahy no vahany aingana fa Jesosy na mpianatra sy nilaza momba azy nandany fotoana tao amin'ny tenin'Andriamanitra izy nilaza momba azy nanomboka tany amin'ny Mosesy ka hatramin'ny mpaminany rehetra rehefa vita Mosesy sy ny mpaminany rehetra vao nanomboka teo amin'ny fandraisana izy communion vao nanokatra amin'ny mason'ny mpianany ahalala hoe izy io asa nazonareo le petraka le izy zany hoe za zany te hametraka lanjan'ny communion ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny fitadiavantsika an'Andriamanitra amina manifestation azonareo hoe petraka le izy satria rehefa ao anatinao ny communion mora kely no se manifeste Andriamanitra andreo zao tsika tena hivavaka rehefa avy eo rehefa avy eo tsika tena hivavaka hiaraka angataka tsika amin'Andriamanitra ny fiainan'ny isam-piankonana zay lazain'i Jesosy androany hoe vavaka ho amin'ny fianakaviana mametra tanana sy mivavaka ho anareo androany amin'izay zavatra rehetrarehetra hoe erantsika eto mba hoe erana mifampahery ao anatin'le izy fa mila fantatsika aloha ty révélation ty mialohan'ny fotoana tena hoe anomboantsika jereo tsara Matthieu 16:17-18 ny ozy Jesosy zany tamin'ny Petera nanontany izy eto amin'izay zany zao ho marina amin'izay le fampianarana dia hitanareo amin'izay le ohatra ozy izy zany misy zavatra kely mbola atao ok ohatr'izao le izy misy tenin'Andriamanitra miteny hoe misy tenin'Andriamanitra zany miteny hoe nareo izy maintsy mimpianany everin'ny olona napetraka Jesosy ny question anankiroa ary ao tsara amin'izay fa meko amin'izay le fanoharana ara baiboly manambara an'le hoe fahasamihafan'ny olona mamaky baiboly sy ny olona mandray tenin'Andriamanitra nanontany Jesosy tamin'ny mpianany everinareo ny olona ho iza moahako dia ozy izy ry zareo Jérémie Eli mpaminany na mpaminany
anankiray miropa aminany. Hitanareo zany nanaraka an' Jesosy sy ny mpianany nandritry ny 3 taona fa tsy nahalala anazy. Dikan'izay mijery fotsiny izy ny zavatra ataon'Andriamanitra fa manaraka Andriamanitra tsy fantany izy. Averiko a Jesosy teo fa tsy nisokatra ny mason'ny mpianatra nandritra ny 3 ans. Fa maninona ireo mpianatra ireo tsy nisokatra? Maninona ireo mpianatra ireo tsy nisokatra? Satria na miezaka izy ahalala an' Jesosy. Jesosy ny tenin'Andriamanitra ahalala an' Jesosy amin'ny zavatra nataony Jesosy sy ny sehoany Jesosy. Midika fa nary zareo koa aza resy lahatra tamin'izay zavatra nylazain'ny olona hoe anankiray miropa aminany izy, zany hoe niny izy ny fampianarana momba ny réincarnation. Zavatra sarobidy be zavatra zaraiko fa le zany zavatra tena hoe raha ohatra ka fantatrareo ty zavatra zaraiko ty dia anna discernement be deabe nareo amin'ny karazana fampianarana mandeha amin'izao. Reo mpianatra reo zany nanaraka an' Jesosy teo Jesosy, fa reo mpianatra reo nino ny fampianarana momba ny réincarnation. Io réincarnation nefa ny bouddhisme mino an'io, ny occultisme mino an'io, ny spiritisme mino an'io, ny ésotérisme mino an'io. Zany hoe ny fanahin'ny olona anankiray rehefa miala amin'ny olona ny aina dia mety any amin'ny biby, na mety any amin'ny zavatra, na mety any amin'ny olona, na le mpaminany tany aloha iny. Ohatra ny hoe maître tany Tibet ozy izy ny bouddhisme, lasa mbola mety any amina mpianatra kely anankiray tsy hitandray satria mitady an'oro zareo, zany ny finoan'ny bouddhisme. Mitady ny fiverenana maître efa lasa lavitra be any, réincarnation. Dia ianao zany mety mietrehitra hoe Andriamanitra nanao an'izany fa Bouddha no ny devoly nangalatra. Ohatr'izay ny fanaovana an'ilay izy, devoly nangalatra fa Andriamanitra ny tompon'ilay fahalalana, dia lasa fahalalana diso no ataonao hybride amin'ilay fahalalana. Fa Jesosy tonga dia niteny diso ilay izy. Fosy izy nantan'ny mpianany amin'izay, jereo amin'izay nantan'ny mpianany izy, fa nareo kosa lazainareo ho izy ahako. Dia ozy izy Jesosy, ozy izy Petera, eny amin'izay, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ve? O Jesosy, sambatra ianao ry Petera, Simona Barjona. Fa tsy ianao no fo amandra, tsy connaissance intellectuelle ara-baiboly na ny fahalalan'ny olona ny ahalalànao anahy, fa sensible tamin'ny feo amin'ny fanamasina ianao. Ny fanandraiko izay ny an-danitra no niteny taminao an'izany, noho izany révélation exacte ny lazainao, mitodika any aminao ny fanalahidy e. An'le tanao amin'izay le fampianarana, ny mahasamy hafa an'le izy zany, Andriamanitra rehefa tanteraka sy marina amin'ny fanambaratsika. Ohatra mahafinaritra niny nahita hoe ohatra nahitana Jérémie kely eo amin'ny Jesosy, ohatra nahitana Elia eo amin'ny Jesosy, ohatra nahitana ny Moïse, ohatra nahitana ny anankiray miropa aminany. Effectivement ny fanahin'Andriamanitra ihany eny tao amin'ireo olon'ireo zay feno tao amin'ny Jesosy, fa Jesosy tsy Elia na Mosesy. Azonareo apetraka ilay izy fa Jesosy Kristy izy le zanak'Andriamanitra velona. Dia ozy izy Petera hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia ozy izy hoe hoay, tsy sainao zany, tsy olombelona no famandra mahatonga an'izany fa mifanandraikitra ny an-danitra. Zay no mahasamy hafa an'le hoe olona mamaky baiboly sy olona tena mandray ny tenin'Andriamanitra. Ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra dia manambara fahamarinana avy amin'ny fanahy izy sy ny tondrany fanamasina azy amin'ilay teny fahamarinana izay manondro an' Jesosy ao anaty baiboly. Raha tiantsika ny tsy ho diso lalana eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra, dia mila manapa-kevitsika miaino ny fanamasina mba ho fenony amin'ny fotoana tiantsika ampitenenany antsika, mba tsy hahatonga antsika ho mpampiana diso ny teny.